Ry pretandrazana malala manantena fahasalamantsara isika rehetra. Tonga soa tamin'ny andininy vaovao amin'ny Cynthia clarification. Ensana be ny fivezivezen'ny vaovao politika ao amin'ny firenentsika tato ato. Mifanesy ny zava-mitranga dia isaky misy raharaha vaovao dia ohatra misy raharaha miafina foana ao ambadika. Amin'izao toetra raha mafana zao dia mila maka fotoantsika mba hahatakatra izay tena mitranga. Dia androantsika manofantaniana anankiroa tsotra. Ny voalohany fa maninona le fanafiana les stations d'essence Jovena iny tsy fait divers fotsiny ny fasy scandale d'État. Ny faharoa fa maninona inorovana ny bodratremo mahiny tsy perte matériel fotsiny fa fanapotehana ny identité malagasy. Dia alohana amboantsika anazy dia manasa anareo sa hijanatra amin'ny farany manao commentaire, manao like, partage. Partao amin'ny namanareo amin'ny avanareo eran-tany ity vidéo ity. Dia tombontsika ny lalao. Tsy aferty dia ohatra ny braquage rehetra ihany. Coursier, station service, vola mihoatra ny 73 millions d'ariary, fiara ray, moto, fitaovam-piadiana. Dia amin'ny voalohany dia ohatra ny hoe fait divers fotsiny ilay izy. Dossier pénal tahaka n'ireo fahita. Fa vetivety dia lasa hafa ilay affaire ina marina ny tena nitranga. Dia ahoana ilay simple braquage ina no lasa affaire d'État. Dia ina nasehon'ity tranga ity momba ny tafika sy ny firenena malagasy ankehitriny. Dia mahagaga an'ity scandale ity vaovao ity dia tsy nihainao manjery rehetra no mitatitra azy. Dia Real TV izay média officiel ny fanjakana dia nangina tanteraka. Mbola afaka miasa malalaka ve ny mpanao gazety malagasy? Mbola misy ve ny liberté d'expression? Raha te halalan'ny valan'izay nareo dia jereo le rapport de clarification izay nataoko momba n'io liberté d'expression io. Dia andeha antsika hijery ny olona voatonona amin'ity raharaha ity. Dia araka ny renseignement azoko dia olona 5 no voakasika. 8 civil sy militaire dia misy olom-boafidy anankiray. Dia ny sokajy voalohany dia roa atidoha izay nikotrika ny raharaha ny civil. Trahison ordinaire no nahatonga an'ity raharaha ity ancien employé mpiasa ny tao aloha zany. Olona mahafantatra hoe aiza mivoaka ny vola, aiza ny lalan'io vola io dia isa no mitondra anazy. Dia io oloha dia lazaina fa i Razafierson Andriatina Patrick izay commanditaire présumé. Izy no lazaina fa nitarika an'le tetika tao ambadika, izy zany no nitiré amin'ny ficelle. Izany braquage tsy ataon'olon-drery zany fa tsy maintsy misy complice. Dia avy eo tonga dia miseho i Andrianjaka Dauphin izay antsoina hoe Njaka. Dia izy no voalaza fa manome information momba ny fivezivezen'le vola. Dia raha tsorina zany dia izy le topo. Dia avy eo misy vehivavy iray mpanelanelana, io le olona mampifandray. Dia io le olona mandamina an'le fiaonana. Atsonary Sondrina no anarany. Izy no liana mampifandray an'izy ireo. Ny farany dia le tompon'le fiara Kia Sorento. Le fiara nampiasaina nanaovana an'le opération dia tsy izany fa raha manamilanto Alice. Izay ny cercle voalohany ireo ny lazana fa nanapita ny information nanomana an'le opération ary koa nandamina le opération. Nanana plan izy ireo nanana information izy ireo nanana fiara izy ireo fa misy zavatra anankiray tsy ampy. Dia tsy inona zany fa ny olona mananatra kefa amin'ny fampiasana ny fitaovam-piadiana. C'est-à-dire des hommes armés capables d'agir avec méthode. Dia eo no miditra ny sokajy faharoa. Dia ireo exécutants présumés dia ny miaramilan'ny RGP, régiment de la garde présidentielle. Eo vao tena mavesatra ny raharaha. Satria ireo olona ireo dia tsy jolahy, tsy gros bras tsotra fa miaramila. Olona ny formé ny fanjakana, olona tokony hiaro ny firenena. Eo atendrin'izy ireo na hoe à leur tête dia adjudant Nasolo. Izy naseho lehibe an'le groupe armé. Ary ny zavatra mahatonga an'ity dossier ity mahasaripady dia voalaza fa izy dia garde du corps du ministre de la justice. Dia voatery moa ny ministère de la justice nanao clarification momba ny situation hoe efa mois hono izy nefa niala tamin'ny asany. Fa au moment des faits kosa dia ny ahafantaran'ny olona anazy rehetra dia garde du corps ny ministre de la justice. Mino ministère de la justice tika. Fa ny zavatra mampanontany tena kosa dia rehefa masisa any ianao dia ahetaka. Ohatrany tamin'ny affaire Benalla ihany dia miverina Madagascar tsika na dia nanazavaka ny ministère de la justice dia enjana be sy mazevatra be ny marika politika voiziny affaire io. Dia miaraka aminy misy miaramila voatazona, adjudant, sergent chef dia caporal. Olona nanao serment eo anaty an-tanindrazana ireo ary izay indrindra mahatonga n'ity affaire ity sady manorosory no mampalahelo ary indrindra tena mahasosotra. Ny sokajy fahatelo dia miaramila iray avy amin'ny Kapsat mbola hosamborina tsy izany fa i caporal Tombo. Ary eto indrindra mbola mampavesatra be an'ilay raharaha satria zany Kapsat zany dia tsy unité tsotra ao anatin'ny toetra raharaha politika ankehitriny. Iverina amin'ny Kapsat ao aoriana kely ao.
fa ty misy fanontaniana ray apetrako fa manina izy any mbola tsy hita iza no nanampiasa iza no manafina azy iza no miaro azy de iza no manana tombotsoa raha mijana ao anatin'ny zavona ny anarany ary ny faran'izao skatsy faefatra de ny politika ony mbofidy ray ony mbofidy mbola tsy nitononona apabe maso ny anarany ary zany de mametraka fanontaniana lehibe ara-politika de raha misy ony mbofidy ao anatin'io dossier io de tsy braquage simple atsony no resaina mety connexion io entre criminalité force armée sy relais politique de ao ary jerentsika ny chronologie des faits tamin'ny 26 mars de nanomboka an'io manano braquage mpiasan'ny Jovena taloha injaka de voalaza fa nanome information an'ny Andry Tina Patrick de reo information reo de momba ny fivezivezen'ny vola de tamin'ny 19 avril 2026 ihany koa de nisy fionana fanomanana tany Alasora tao voalaza fa mifankahita ny civil sy ny miaramila tao nanomboka naka-endrika ilay opération ny ampitso 20 avril 2026 tokony tamin'ny 11h20 eo nitranga ny braquage teo ampoany Ambohida ilay coursier no nitondra vola mihoatra ny 73 millions d'ariary de teo izy nosakanana olona fito armé Kia Sorento moto anankiroa opération rapide cible précis attaque préparée rehefa vita ny asa ratsy de nilazana fa niona tany amin'ny anisana ary zareo izaran'le vola nangalarina ary io fizarana io de voalaza fa nataony adjudant nasolo tamin'ny 22 avril Razafiarson Andry Tena Patrick izay aseho instigateur any opération de voasambotra voalaza izy fa nanondro ny olona niara-niasa taminy ny 27 avril nanambara ny gendarmerie fa olona 30 no voasambotra miaramila 10 sy civil anankiroa de mazevatra ny zavatra voasambotra tao Kia Sorento scooter anankitelo pistolet automatique anankiray Marakov 9 mm munition anankiroa de vola 15 millions d'ariary amin'ny 27 avril eo ihany koa no tonga ny pompier de la république no miditra ny pompier de la république tadio tsara io tadio fa iverina amin'io rehefa kelikely eo fanambarana roa minisitra roa samihafa andriam-panjakana anankiroa no mahatsapa fa mety vadika hafahafa io affaire io azara ve zany sa fihetsika voarindra tsara mba himetrisina les communications de tiary ny fanambarana natao ministère des forces armées Raftina de ministère des forces armées sy ny état-major de milaza fa tsy miraitsy kombakomba am'ireo maramila voaroiroy ireo izy ireo de milaza izy ireo fa misy fepetra horesina mba hitondrana ireo maramila eo anaty amin'ny fitsarana miantso amin'ny maramila anaza ny lalàna ny discipline militaire ny éthique ary ny déontologie eo amin'ny tafika izy ireo de mazava ny afatra tsy te handray andraikitra amin'ity scandale ty ny tafika de indray ho jerentsika ny fanambarana nataon'ny ministère de la justice ny ministère de la justice de manazava fa ilay miaramila voalaza ho ancien garde du corps ny ministra de tsy tao amin'io andraikitra ny otsony tamin'ny fotoana nitranga ny raharaha milaza ministère fa isy ligne de tolérance zéro tsy misy pression miaraka amin'ny application rigoureuse et impartiale de la loi devant les juridictions compétentes de tsara raha zay tokoa aloha fa apetraka eto ihany ny fanontaniana fa nahoana tsy nisy tolérance zéro tamin'ny tranga nisy tamin'ny 2025 reny de aiza ny famatorana rehefa ny force de l'ordre no manao bavure contre ny manifestant tadidinareo ve ty vidéo ty tsy afaka napetraka teto any intégralité an'le vidéo satria diso violent be loatra de araka ny hitanareo de mamparatra fo be le vidéo tena nataon'le mpitandro mpilaminana tsinotsinona mihitsiny ilay manifestant nataony ohatrany alika de midépassé un cadre légal mihitsy ny action any zareo aiza ny éthique sy ny déontologie tamin'ireny fotoany reny satria ve rehefa voakitika ny image ny tafika de mitradradratra éthique anareo de satria ve rehefa miaramila no voatonao anatina braquage de miantsoantso déontologie nareo tamin'ireny andro reny taiza le tolérance zéro am'ireo hors la loi en uniforme reo Ramatoa ministre de la justice Andriamatoa ministre des forces des armées ina no natanareo
iarovana anironiara nirisetra tamin'ny 2025 reo. Misy vidéo misy preuve 2026 zao tsika. Aiza ny justice-n'ireo. Inona ny ataon'ny fanjakana? Parce que la justice ne doit pas être ferme quand l'affaire embarrasse l'armée. Elle doit être ferme partout, tout le temps et pour tous. Tsy rehefa manamarina ny tafika fotsiny izy no tokony ho entitra sy ho matotra. Fa tsy maintsy ferme izy na aiza na aiza, na iza na iza, na oviana na oviana. Raha tsy zany dia lasa deux poids deux mesures le tantara. Refy roa, lalàna roa. Dia akatoko ny parenthèse. Verina amin'ilay braquage tsika. Fa manina ty raharaha ty no lasa olana lehibe. Satria mifangaro ny sehatra anankitelo tsy tokony ifangaro normalement. Ny sehatra voalohany dia ny sehatra criminel, les braquages préparés. Ny sehatra faharoa dia ny sehatra militaire, les éléments an'ny RGP sy ny CAPSAT ao anatiny. Ny sehatra fahatelo dia sehatra politique, le olom-boafidy voatonona ao anatin'io affaire io. Ny mélange an'ireo sehatra anankitelo ireo no mahatonga ty affaire ty ho explosif. Satria ny braquage dia affaire pénale. Ny maramila voakasika dia crise institutionnelle ary ny olom-boafidy voatonona dia alerte politique. Ary rehefa mifandona ireo sehatra anankitelo ireo dia tsy hoe iza no nakany vola no fanontaniana, fa hoe iza no mieritreritra ny tena no enjana ka afaka miasa miaraka amin'ny criminel, miaraka amin'ny maramila, miaraka amin'ny olom-boafidy ary tsy matahotra ho saziana. Eo no tsy maha-fait divers an'io braquage io fa tonga dia miova ho scandale d'État. Ty misy fantaniana hafa indray dia zao hoe no atao hoe refondation. Zany anton'ireo ministère lehibe anankiroa ireo manao fanambarana roa samihafa. Andeha ary ho jerentsika ny conférence de presse nataon'ny ministère an-tafika tamin'ny avril 2026 iny. Nanotanina mikasika ny zavanisy tamin'ireny fanafiana ireny resahanareo. Io moa zany dia tsy atao resaka lavabe satria ny miaramila dia manana ny andraikiny. Miaramila koa nefa dia olombelona ohatran'ny olombelona rehetra ihany. Ny zavatra tiako lazaina dia tsisy baiko avy aty amin'ny fitondram-panjakana sy eton'ivon'ny fitantanana ny tafika malagasy nanaovana an'ireny fa zavatra nataon'ny samirery dia ohatran'ny pirenena rehetra dia ny miaramila koa dia anisan'ny vahoaka izay eo ambanin'ny lalàna. Hitantsika amin'ity horonan-tsary ty ny ministre entouré ny haut gradé. L'image est importante. Tiany zareo ambara amin'io dia miray feo ny tafika. Tiany zareo aseho koa hoe ny tafika dia tsy mitovy amin'ireo olona voaroiroy ireo. Fanambarana anankiroa anatin'ny 48 heures dia manondro zavatra anankiray. Dia io affaire io dia politiquement dangereuse. Satria rehefa maramila ny RGP, ny CAPSAT ary ny olom-boafidy no voatonona dia tsy risque judiciaire fotsiny zany. Lasa crise de confiance envers l'appareil de l'État. Dia avy eo indray dia nisy conférence de presse nataon'ny ministère de la justice tamin'ny 29 avril 2026 tao Mahamasina. Ty ary le vidéo. Ny filoham-pirenena teo aloha dia ao anatin'ny fanenjehana anisan'ny fikasana hanenjehana azy noho ny raha izay mitranga teto amin'ny firenena. Anisan'izany fanenjehana mbola maro sy ny fanaparam-pahefana maro fampiasana fanjakana. Fantatsika nefa fa ny article 131 jusqu'à 134 ny constitution de la famille de justice no afahana manenjika. Anatin'io extrait io dia manindry ny raharahany filoham-pirenena taloha ny ministra. Avadiny makany le resaka mba handrebrebena ny saim-bahoaka dia mba azahoany kokoa tombotsoa amin'ny opinion publique. Samy nahatsikaritra an'izany isika rehetra. Isaky ny en difficulté na sahirana io fahefana io dia avoaka foana io carte joker io na Ravatomanga na Andry Rajoelina na Antsay. Fa manino hoy nareo? Satria zay natao hoe stratégie de diversion médiatique. Famelona ny espace public avec un autre récit, amin'ny récit hafa zany. Occuper l'espace public avec un autre récit. Fisorohana mba tsy le ministère de la justice no eo anivon'ny scandale. Éviter que le ministère de la justice soit au cœur du scandale.
Mazava ho azy miandritsika fa mba ho tanteraka ny fampanantenana momba ny Rajoelina fa tsy tokony io atao fitaovana ampiasaina anafenana dossier de braquage na dossier sensible rehetra. Dia ankoatran'ireto intervention anankiroa reto izay hitantsika reto dia misy zavatra anankiray tena mampanahy. Misy olana tena mampanahy be ao amin'ny tafika malagasy ankehitriny. Afaka mitenitsika fa misy korotana lehibe ao anatin'io tafika io satria ty raharaha ty dia manondro fa tsy misy tsony discipline ao anatin'ny tafika malagasy. Ireo miaramila ireo izay censé incarner ny ordre, ny protection, ny obéissance hiérarchique dia androany voarohirohy satria nampiasa ny information ananany anaovana opération criminelle. Ao anaty tetezamita politique sika ary ao anaty tetezamita zany dia ny tafika dia tokony ho pilier de la stabilité. Rehefa ny armée no idiran'ny gangster na infiltré ny gangster dia tsy antoka intsony izay izy. Elle cesse d'être une garantie. Izy indray aza no lasa loharan'ny korotana. Ary io situation io dia mifragiliser ny confiance ny vahoaka envers l'État. Very zany ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fahefana. Ary io situation io tena mampanahy be satria isaky ny misy crise raha nareo marika nareo dia ny CAPSAT foana no verina. Ny anaran'ny CAPSAT foana no verimberina. Tamin'ny 2009 ny CAPSAT dia nandray anjara tamin'ny fianjeran'ny Marc Ravalomanana sy ny fiakaran'ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Dia tamin'ny 2025 dia ny CAPSAT indray no nivadika tamin'ny Andry Rajoelina ary nandray ny fitondrana. Tamin'ny 2026 dia miaramila ny CAPSAT no voatonona nanao braquage ny Jovena. Dia reto vaty anankitelo reto dia mampiseho fa misy olana tena goavana ao anatin'ny tafika malagasy. Indrindra manodidina ny CAPSAT. Tsarovy ny kabarin'ny Démosthène Piculas izay chef d'état-major ny tafika malagasy nandritry n'iny asiziny. Malaza fa be marenina re mona sy jamba ny tafika amin'ny manaraka eo Andriamatoa Filoha raha sitraka ao dia manana ny ampahany samihafa momba ny ao anivon'ny statut ny tafika manana ny statut manokana. Dia misy ny haut conseiller izay mbola tsy mipetraka mandrakandroany. Io dia ilazana amintsika fa manakambara ny tafika malagasy eto amin'ity firenena ity ary tsy tompony fa mangatakatiny fa tena tompony manana ny zaratany. Dia atsipy izany resaka izany fa hanakolazaina ny tafika manaraka rehetra izay ho avy eo fa tsy hikipy na arenina na hikombava. Firenena iaraha-manana ity, iarahana manasoa, iarahana mampandroso, iarahana mibata, iarahana miahy. Enareo tsara ny chef d'état-major. Milaza izy dia ny tafika dia tsy ho marenina mona ary tsamba intsony. Milaza izy fa hanana teny ho lazaina ny tafika. Milaza izy fa te handray anjara amin'ny fanarenana ny firenena miaraka amin'ny responsable politique ny tafika. Mon général, avec tout le respect que je vous dois, sokafo tsara ary le maso satria misy crise morale ao amin'ny tafika malagasy indrindra misy crise de discipline goavana be. Ny institution tarinao dia marefa noho ny ahian'ny désordre interne, ny politisation ary ny fidirany sasany amin'ny raha mampiahiahy. Olona mananadidina nareo ary mangataka anareo zahay mba hamerina ny tafika amin'ny lalana tokony alehany. Dia tsy maintsy miverina amin'ireo andraikitra fototra ny tafika malagasy, izany hoe miasa ho an'ny tanindrazana. Izay voalazan'ny article 2 de la loi numéro 96-029. Dia andeha ho jerentsika io texte io. L'article 2 page 1 dia milaza hoe les forces armées sont au service de la nation. Elles sont tenues au besoin par la force des armes d'assurer en temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la protection de la population dont elles tentent à développer la capacité matérielle, intellectuelle et morale de résistance,
de préserver la vie, l'intégralité et les potentialités de la nation. De raha fitinina zany dia nitafika no natao hanompo ny firenena. Tsy atoko politika ny tafika dia tsy natao hanao politika ny tafika. Natao arbitra ny fahefana ny tafika. Tsy maintsy neutre ny tafika. Adity sy fepetra tsy azo alàny zany. Noho izany antony rehetra zany dia mangataka mpanetrehan-tena sy ampanajana izahay ny iverenan'ny etika sy ny disiplinina ao anatin'ny tafika. Ary mangataka fanapahan-kevitra zahay foanana ny kapisaty. Nahoana hoy nareo? Satria matetika loatra io régimenta io no miseho rehefa misy ny crise politique sy ny raharaha maizina. Satria miseho de plus en plus au centre autonome d'influence afa-tsy simple unité ordinaire de l'armée intsony. De tsy maintsy tapahana io foyer de pouvoir parallèle io. Tsy maintsy averina atao madio ny chaîne de commandement. De ankehitriny andeha isika iresaka zava-dehibe iray indray. Ny incendie criminel nirovany Ambohidratrimo. Tamin'ny 26 avril 2026 tokony tamin'ny 23 heures teo nirehatra nirovany Ambohidratrimo. De ity ny vidéo avy amin'ny témoin iray teo atoerana. Zao ny ady ato nidorantsy matao dodiny iray nirovany Ambohidratrimo maro vatana. Andefona ny fanapotehana n'ireo toerana masina sy ny ason'ireo zava-masina. Zao dia mampalahelo fa dia hosanatryavina fa dia malagasy ihany no mahavita an'izao. Manimba ny antena ny fatsinyan'ny olona, ny olona tsy sahany simbaina fa ny anazy ihany no ataony mahita. Ny azy ihany no potehany satria ny azy ihany no azy. Fa tonga ety toerana ampitandro ny filaminana fa efa zao ny zavatra tratreto efa tsisy avotra intsony raha momba ny trano fitahimy an-dalana. Aparitao fa loza no ataon'ny olona amin'ny tsy fiheverana. Tena mampalahelo io vidéo io, tena mandratra fo. Ny gendarme sur place moa dia miteny hoe acte criminel io. Milaza zareo fa incendie ciblé dia araka ny renseignement azoko dia nisy bouteille, nisy pétrole no hita tena toerana. Tsy nisy zavatra nangalarana tao fa nidorana tsotro zao fotsiny ny rova. Ny rovana Ambohidratrimo mirehatra dia tsy simple monument qui va disparaître. Tsy monument iray very fotsiny zany fa ny symbole du pouvoir malagasy no ny potehina an-tsitrapo. Io incendie io dia fanondravana tsikelikely ny soatoavina malagasy. Fanafiana ny fototra ny maha malagasy atsika, ny identité atsika zany. Ny lova ara-kolontsaina malagasy no ripaka sy potika. Ny mandoro toerana tahaka an'io dia manolana ny zava-masina. Koa apetrako ny fantaniana tsotra ho tombotsoan'iza ity eloka behivavy ity. À qui profite le crime? Dia ampatsiahivoka anareo ny daty ny incendie dia nitranga tamin'ny alan'ny 26 makany amin'ny 27 avril 2026. Ny communiqué coordonné miaraka amin'ny ministère de la justice sy ny ministère des armées dia mivoaka le 27. Coïncidence ve zany? Hasard de calendrier ve zany? Tadidio fa en politique il n'y a pas de hasard. Dia fa nitenen'ny PRRM koa io. Sa ve hoe marika ny toetra rara politika mafapana amin'izao fotoana izao. Dia avelako anjaranareo no mamaly an'izany. Ry mpiray-tandrazana malala tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ny zava-misy ao amin'ny firenentsika ao. Ireo olona eteherana hiaro antsika indray zao no atahorana anakenda sy androba atsika. Dia ireo tokony hiaro ny fanjakana dia miezaka niaro ny tombotsoany aloha vao mieritreritra ny tombotsoam-bahoaka raha hieritreritra izy. Ary mandritra n'izay fotoana izay dia potehana daholo ny zavatra rehetra. Ny zava-masina toy ny rova dia dorana sy potehina. Tsy azontsika ekeny zany fa tsy maintsy milaza hoe stop.